Ny ekipan'ny FTA Anjanahary kosa no nandrombaka ny ombin'ny fa teo amin'ny lalao famaranana intersection rehefa nandesy ny FTA ty Anosy tamin'ny Mokafoy 17 Noenina 12 tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam Antanimena ity fifaninanana ity izay nifanindran-dalana tamin'ny hetsika karakarain'ny fikambanana Mazavaloha mitondra ny fanazavana ao anatin'ity fanadihadiana ity mahakasika an'izay famaranan'ny intersection sy ny fikarakaran'ny fikambanana Mazavaloha ity hetsika ity ary ny namana Norbert Rakotomalala. Mokafoy 17 Noenina 12 no libatan'ny FTA Anjanahary ny omby mifaha nanoloana ny FTA ty Anosy teo amin'ny lalao famaranana intersection hatrany amboalohany ka hatramin'ny farany dia niady ny lalao ary nampitranga amin'ny toetrany mpijery. Vao nanomboka 10 minitra ny lalao dia ny FTA Anjanahary no nitarika tamin'isa 4-0. Fotoana fohy tao aoriana izay dia nahatonga baolina nentintanana ny FTA ty Anosy 7-9 nisa teo. Torin'izay dia ny famalinana tanteraka ny fanafiana, ny fantombiasana araka izany ny fitarihana ny isa teny amin'ny solaitra be. Ny fandanja tsara ny lalaon'ny rotota saingy nitongilana tany amin'ny FTA Anjanahary ny fitana ka izy ireo no nibatany omby mifaha. Araka nambaran'ny mpitatana ny ligina Analamanga dia tafakatra ilalao amin'ny diviziona voalohany elita voalohany ny FTA ty Anosy sy ny FTA Anjanahary amin'ity taopilalaovana 7-12 ity. Niara-dalina tamin'ity lalao famaranana ity, ilalao izay nikarakarain'ny fikambanana Mazavaloha. Fikambanana Mazavaloha fitambaran'ny tanora matanjaka zany raha fiteny azy eraky Madagasikara. Dia raha ny tena marina karakarana an'ity lalao ity zany fiarahana amin'ny primature amerenana ny asony fandriam-pahalemana. Zay zany tena bazy le fikarakarana. Inona no toyan'ny hetsika ho anareo zany? Ny toyan'ny hetsika zao demi-finale moa ny androany dia amarana ny finale zay amin'ny fotoana ho tononony eto ihany. Dia orinan'izay zay hiditra tanteraka indrindra amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana eraky Madagasikara. Araka izany dia ametraka fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny tanàna Antananarivo ny tanjan'ny fikambanana Mazavaloha. Mbola nitoy itolakandro tamin'ny alalan'ny manasa-dalana ho an'ny sokajy diviziona voalohany elita voalohany moa ity fifaninanana nokarakarain'ny fikambanana Mazavaloha ity hitantsika amin'ny sary ity zao dia ny akatoko ny famaranana faharoa ny onan'ny ekipan'ny 3FB sy ny Anosy tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny ministera fahasalamana ho mpandresy tamin'ny isa 13-20 Mariana fifantarika tamin'ny isa 4-20 ny 3FB teo am-pialana sasatra. Ny aloha izay ho an'ny manasa-dalana voalohany dia resin'ny TFM Mahakasina tamin'ny isa 5-20 ekipan'ny 15 family.